manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avindray amin'ity fotoana ity fifaliana foana ny miaraka amintsika satria Andriamanitra dia manana zavatra vaovao sy mahafinaritra ho antsika tsiraray avy foana ary dia miarahaba antsika ankizy manokana satria ho tahiana manokana indray ianao androany ho ampianarina Andriamanitra manokana zava-baovao indray ianao androany dia manasa antsika rehetra ary amin'izao fotoana izao anaraka ny fotoana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Oh, vonjeo izy rehefa nare an'izany teny zany hoe vonjeo fa maninona no miantso vonjeo ny olona fantatra hoe maninona zao ny olona rehefa miantso vonjeo rehefa miantso vonjeo zay ny olona dia misy loza zay mety mahazo azy ary misy zavatra mampatahotra zay mahazo azy. Ao anaty baiboly koa nge misy milaza an'izany tantara anankiray ambarako anao ndray andro Jesosy Kristy dia niaraka tamin'ny mpianatra ary efa niaraka tamin'ny mpianatra izy dia niteny izy manao hoe andaotsika ampita ery dia rehefa zany dia lasa mpianatra nandeha tamin'ny sambokely dia nandeha tamin'ny sambokely zareo faly ery zany zareo niaraka tamin'ny Jesosy dia Jesosy tamin'izay fotoana izay natory nakahondana izy dia natory tao anaty sambokely fa ny mpianany rehetra nanomboka ny voy lasa nandeha zareo hoe nepita ny rano zareo dia rehefa nandeha zareo teny ampovoany tena dia nanomboka nihetsiketsika ny rano nanomboka nisy rivotra nanomboka nisy zavatra be dia be niodikodina ny sambokely tena natahotra ry zareo. Izy amintsika koa nefa natahotra tena olana be nge zany matahotra zany misy amintsika ireo zao mety matahotra rehefa maizina ny andro misy amintsika ireo rehefa matory amin'ny alina dia matahotra be foana raha voapihana ny jiro tonga dia matahotra be foana mety misy amintsika ireo matahotra zavatra be dia be mihitsiny fa ny tahotra nge tena mampahory dia tena mampalahelo rehefa matahotra ianao. Fa mpianatra koa tamin'ity fotoana ity natahotra satria nanino nisy rivotra mafy be dia rehefa misy rivotra mafy be mantsy any ambony rano dia manomboka mihetsiketsika ny sambokely dia mitady vahaolana zareo zao atao dia ataovy an'izao fa tsy nety mihitsiny fa inona ny zavatra nitranga voamay ny mafy ny rivotra voamay niditra tao anaty sambokely ny rano fa Jesosy tamin'izay fotoana izay nanino natory dia ianao ve mieritreritra hoe tsy nipitika teny amin'ny Jesosy ny rano mety nipitika ianao ve tsy nieritreritra hoe tsy reny Jesosy ny sambokely mihetsiketsika ohatran'izao reny ianao ve tsy mieritreritra hoe mitabataba zao ny mpianatra hoe ataovy an'izao dia ario ny rano mety reny fa zao iza moa io Jesosy io mba fantatrao ve izy io Jesosy io ka na misy zavatra mitabataba mafy be matory foana izy mba fantatrao Jesosy io Jesosy io dia zanak'Andriamanitra ary izy ihany koa dia Andriamanitra izy ambara ny tenin'Andriamanitra fa tonga amonjy izao tontolo izao ary izy dia ambarako aminao androany fa izy dia manam-pahefana. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra izay ambarany ao amin'ny Isaia dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra hoe ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery fa androany ny tiako ampitaina aminao dia io Jesosy io dia Andriamanitra mahery. Any amin'ny farany ihany koa izy milaza dia milaza hoe andriany fiadanana prince de paix zany hoe andriana amin'ny fiadanana zany ao anatin'ny fiadanana ka na misy zavatra mampatahotra be matory foana izy tsy fantatra ianao hoe efa nisy zavatra mampatahotra be ianao dia mahita tory ve ianao tsy mahita tory ianao fa Jesosy mahita tory na dia zavatra mampatahotra. Io Jesosy io no teneniko anao io Jesosy io no ambarako anao. Inona ary nataon'ny mpianatra rehefa nahita an'io Jesosy natory io izy dia nitalao izy
nitairin' Jesosy satria nanino natahotra izy. Rehefa natahotra azy zareo de nitady vahaolany zareo de tsy nahita vahaolany zareo fa ozy izy zareo hoe Jesosy mety afaka mamonjy antsika, Jesosy mety afaka mamonjy antsika. De natsony Jesosy vonjeo zay ve de tianao ho faty, zay ve de tianao ho faty aty anaty rano aty, vonjeo zay Jesosy a. Ary ianao ve mba miantso ny anaran'i Jesosy? Ny anaran'i Jesosy ange afaka antsoina amin'ny fotoana rehetra. Izy milaza hoe antsoy a de ho valiko ianao. Ao amin'ny Jeremia 7:7 de milaza an'izany izy hoe antsoy a de ho valiko ianao. Andriamanitra tena tia antsika. Inona nataon'i Jesosy? Mifoy izy. Rehefa antsoina izy nge de mifoy. Rehefa antsonao nge Jesosy de mitodika aminao de mijery anao izy satria izy a te hamonjy antsika ary natongavany tety de hamonjy antsika tsiraray avy. De nifoy Jesosy de nanontany izy fa mesinona Jesosy matahotra be zay, tsy hitanao ve ry zavatra mampatahotra be debe reto? De nanino Jesosy? Nitsangana izy. Ary efa nitsangana izy de nahita rivotra be, de nahita ny sambo kely natopatopany rano a, de nietsiketsika ny sambo a, de niditra tao anatin'ny sambo kely ny rano a. De nitsangana izy de niteny mafy be izy hoe mangina, mitsara. Fa tampotampoka teo tony ny zavatra rehetra, tsy nisy nininona ntsony. Fa nga manatsofina ny ranomasina, fa nga manatsofina ny rivotra, fa vo nitenen'i Jesosy de nangina. Satria Jesosy le nambarako anao teo hoe Jesosy de manam-pahefana ary afaka miaino azy ny zavatra rehetrarehetra, na zavatra tsy miteny ohatran'ny rano sy ny rivotra de afaka miaino azy satria izy Andriamanitra mahery. Io Jesosy io a afaka mikarakara anao ihany koa, de afaka mitantana ny fiainanao. Inona zao ny zavatra mety manahirana antsika rehetrarehetra de afaka tenenina amin'ny Jesosy anie, satria afaka manampy anao Jesosy. De afaka miantso ny anaran'i Jesosy ianao a fa anampy anao manokana izy raha tena antsonao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra de afaka manampy anao Jesosy satria izy Andriamanitra manam-pahefana, Andriamanitra mahery izy de afaka mamany olantsika rehetrarehetra raha misy zavatra manahirana anao. Inona zao mety zavatra manahirana ny ankizy? Mety fianarana ve? Afaka manampy anao izy. Mety misy koa ve marary? Afaka antsonao ny anarany de manampy anao izy. Mety sahirana ve tsika amin'ny zavatra rehetra? De afaka manampy anao Andriamanitra. Fa mpianatra niantso an' Jesosy izy de nampanginy Jesosy ny rivotra sy ny ranomasina. Fa gaga be ny mpianatra de niteny hoe fa iza ary ito lehilahy ito? Fa iza ary ito olona ito fa na ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky anazy? Rivotra sy ny ranomasina ary ve manaiky anazy? De inona eo amin'ny fiainantsika tsy hanaiky anazy? Fa manaiky anazy ny aretina, manaiky anazy na fahotana resina, ny fasana ary fahafatesana resina. Izy tena mahery be. Farany hitanao ngamba zao akanjo anaovako zao, ity akanjo anaovana ity de antsoina hoe déguisement, zany hoe akanjo mitovy amin'ny akanjon'ny Astérix. I Astérix de fantatrareo fa amin'ny dessin animé namany Obélix izy. De izy manana an'le ohatran'ny kitapo kely zay hoentiny, de ao anatiny iny misy tavoahangy antsoiny zareo hoe potion magique. Zany hoe raha vao misotro an'iny hono zareo de mahery be. Fa zaraka izy nanaovako fotsiny le akanjo de tsy mitondra an'le potion magique satria fantatro fa mbola misy mahery noho izany. De Jesosy Kristy, izy le tena mahery ary afaka mampandresy anao amin'ny zavatra atahoranao sy zavatra mampatahotra anao io. De Andriamanitra afaka manampy anao de afaka matory tsara ianao amin'ny alina raha matahotra maizina. De antsoiny anaran'i Jesosy fa manampy anao izy. Ivavaka ho anao amin'izay azy zao mba ho tahian'Andriamanitra ianao. Ivavaka aritsika. Tompo Andriamanitra misaotra betsaka anao. Ianao le Andriamanitra mahery, andrina ny fiadanana, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra manam-pahefana. De mahagaga tokoa ianao satria na ny rivotra sy ny ranomasina manaiky anao rehefa teneninao.
mivavaka ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny ankizy rehetra amin'izao fotoana izao. Mety misy amin'izy ireo tena matahotra amin'ny fiainana, mety matahotra maizina na mafitahotra zavatra hafa. Ampio izy ireo Andriamanitra isan'andro mba tsy hatahotra intsony, fa ianao miaraka aminy, dia ianao ampahery azy, dia ianao hitantana ny fiainan'ny olona rehetrarehetra izay mijery an'izao video izao, ho tahinao anie, ho asoavinao anie, ary tsy hatahotra intsony izy ireo fa miaraka aminao Andriamanitra mahery. Dia mankasitraka anao Tompo. Amen. Mino aho fa nahafinaritra anao ny tantara izay ndrenesitsika tandroany asina rahantsika, dia mirary ny fitahian'Andriamanitra indray matoki fa Andriamanitra mahery afaka hikarakarana sy hitantana anao. Dia manao veloma antsika rehetra, fiadana ny Tompo anie ho amintsika tsiraray avy.